tsy misy transfert makany amin'ny compte ko na ariary aza. Iza moa mahalala an'izay orinasa tiana ho atsangana any ambadimbadika any fa saingy amataly anao dia sarotra ny miteny. Tsy azoko. DG ve anao dia tsy mahalala mouvement ny vola mihodina atao am-piasana? Azo veritreretina koa hoe araroton'ny olona ny fahatsorako. Mazava zao fa ianao nanao ny transfert io kinona indray. Azontsika verifiena any amin'ny banky ane io e. Madame Vera, jereo ty numéro de compte ty. Tsy amin'ny anarany Simon vadinao io sa hodinao adala indray? Fa lehilahy zegny anga. Andro raika azahoako anazy ataoko mandady rady amin'ny tany. Fa izy aloha zany e. Agny izy agny. Sa tsy hainao aby zany nakoranika aminao. Fa zany sa tsy mena mivatika mpandainga. Fa namitaka andrisany izy. Yake, izy raha lila manambady. Zay nikiny tena mbola tsy dirako amin'ny resaka fitiavana io e. Matahotra hono raha namako marina. Mbola soroana aloha dia aloky any za amin'izao e. Anao ny anga raha tsy mitsapa dia tsy ahita-tsy eo mihitsy. Anao raha mahay milomagno dia ako nahitana tena tsirony marina. Cause ve? Za io tena teny mbala fa tena voda mihitsy ny lohako, midihatra mihitsy ngambany ao anaty ati-dohako. Mitovy ihany tsika sy alahy zany. Mba inona koa le ty mba problème an'la. Ka zany eritreritra hoe voaray tamin'ny asa tany. Be suspense be ny an'la. Le tany an'le hoe orinasa nalehan'la. Mandry ery ny saiko aty. Ke le dossier tany mikorotana be. Nananakory nanakory nandeha nanaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno itetika ampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na umorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine atsika koa mifampatohy. Ianareo zany jaly tadiavina io. Ohatra mianta le tiratsura. Inona? Andora nga hitady hevitra atao zay eo nany lastika. Za aza ampidirany lamy zany. Aza mba manao an'izany na tsy maintsy régleny io problème io. Za ndray ve zany tadiavina lisan'ny fatorana amin'izany?
tsy azony lahy le izy. Miona amin'ity ka fotsiny alahy dia tratrariko dia eo aho manitsy anazy. Tsy azo. Mbody ho fandamoro be alahy misakorokorika aminazy eo alahy dia anahy amin'izay sisa fa alahy mbody fanina fotsiny rehefa avy eo. Dia izany indray dia davy lafatorana amin'izany. Tsy mety zany tia. Sy alahy kosa lesy. Alahy zao efa tsy ho ato tanàna intsony ve lesy dia izay mba fanampiana kely io no angatahako amin'lahy dia tsy mety alahy. Fa tsy ato tanàna ahoana koa. Fa tsy hoe ho tafiditra any amin'ilay orinasa tenen'ny lahy zany alahy dia zarevy ilay sisan'ny ato. Alesy tsy fanadinanao roa zany. Mandamina fotoanako fotsiny dia mandalondalo aty. Dia ahoana zany? Aloha dinina tsara aloha fa tsy poinsa zany raha zao. Tena sérieux. Mbola hoe langandry? Mbola tsy maintsy mamita ty PVT ky za. Afaka mandeha zany? Ie, raha tsy izy ataondry intsony. Madama zao tsy haiko hoe mbola hiverina ve sa tsy. Efa niantso teo izy. Any izy dia mody akia. Afaka indre. Lasa zany, mazitondry? Lasa? Hiera fitsindray. Reto mbola izy a? Mbola fitaina zao koa zany reto? Ataovy miaraka amin'ilay PV reny fotsiny. Madama angafa lasa? Ie. Fa za zao tosahirana kely mieritreritra hoe inona tamin'ireny fivoriana teo ireny zany no tena hevitra tapaka. Reny hitanao reny niziko. Ataovy amin'izay fahazahoanao azy fotsiny. Fa atsika ato ohatran'ny tsy ampy communication ihany. Tompona andraikitra voalohany indray tsy maharaka ny zava-misy. Madama very ve ny tianao tenenina? Zavatra tsy isy dikanao ohatr'izany ve ny andrepiribenao anahy aty? Asa atao an'izany kosa raha angafa mampalahelo izy a. Ka tsy mila an'iny aho ah. Dia mbola miandry anao zany izy? Mampakako sisy tosy ao. Dia anareo mireso. Amin'izay tsy be eto amin'ny madama. Fa sao dia averinao fa sipako koa ary iny. Tsara ohatran'ny etreritra an'izany mihitsiko. Ka tsy mitapy ako. Eko lery izao a. Vao fampiditra trano ihany. Ie, dia ampidireo ary fa nareo roa miara-mivoaka. Zay tafiditra raha ohatra tsy tafavoaka tsony aho. Ary zaly hita mba aza valivaliana. Ka tsy haiko tsony izay fepetra tianareo atao. Tsy haiko vavahady ilay lasa sahirana. Zay ampanaovina anao ihany atao, mazava angamba izay. Fandana aloha angamba resao izy fa mampalahelo. Zay fanarahanareo ihany fa tsy rarahako ka. Aleo raha asiko plako ny vavahady. Hoe zaony rozy. Za foana ny sahirana eto. Fa nisy ny teny an'izany ka zao teo? Ka mba meteza ianao amin'ny torako. Aiza ny alalako izay mahazo fahazahon-dalana sy tsy mahazo any. Zay ihany ny afaka mampiditra olona ato. Un point c'est tout. D'accord. Efa reny nambarany reniko. Be dia be hono ny zavatra surprise taminy. Mody adaly iny. Na dia zavatra faran'izay bitika ary dia mandalo ao ambany masony iny daholy. Fa tsy haiko koa izay tiany atao. Dia tsy haiko raha miseha. Fa ianareo kosa angambany tsy manaraka ny an-tanan-tohatra ko. Manao tsara ny asanay zaiko. Gaga Maty. Ny tena marina ilay madama very mihitsy tsy mazava. Mbola miverenako tao amin'ny biraony tamin'iny. Na nazavako tsara ny tsy mampitombona ny tsy fisian'ny teti-bola natanterahana an'io projet io. Dia ahoana hozy izy taminao? Inona fa dia modina rirarirany fotsiny resaka. Araka ilay teninao hoe ohatran'ny tsy zavatra fantany mihitsy ato amin'ity orinasa ity.
dia zareo comptable zany ny bazina. Isan'ny tena olona natokisany ireny. Pataoriana tsy nateo amin'ny monsieur Simon ntsony no mampikorontana n'io situation io. Azafady indrindra, manahoana nareo? Manao mo pera? Miala tsiny fa tonga dia nasain'ny sécurité hiditra. Tsy maninona ka. Ka ino vaovao any? Tsy dia misy vaovao firy fa mitsidika olona tapa dia nandalo. Fa misy zavatra izay satria mba hoanitra ny mpamay. Way, tara kely ianao. Efa lasa izy? Zany. Fa azonao apetraka raha misy hafatra maika? Tsy dia maika fa mbola makarantina. Sa mbola makarantina. Mo pera koa. Izay fotoana andalovanao eo dia raisiny eo foana ianao. Indrindra dia magatantara. Alao fa hiaraka e. Zay mio raha. Velominareo? Magnino me anao no nasaina andeha taty fa tsy izy nandeha. Ka zay sy fanontenianiko anao zay matahotra anao izy. Tena laony ka matahotra ny masony. Zalatsana kara zany izy fa tsy mety. Za longany dia tsy agneky mihitsy e. Feverany ananga viavy tsisy dikany ka ataony zay tiany atao. Tanao tika. Marina laolo io fa misy adalàna. Na za koa mba malahelo anao. Fa le tokantrano ray korotana mihitsy tsy tiako. Avelo ikorontana akany. Tady narava zao dia zao tsy ao ako. Tsy mety raha kara zany fa za manao azy. Tadiny mediranao amin'izany. Anganao avokany. Za ndraiky tsy avokana azy. Fa ohatrany hoe ienako zany le problemany dia tiako mba hilamina. Azonao? Te andamina sa te hiaro anazy? Za fa mitenao fa za tsy miaro anazy zany mihitsy. Azonao? Fa imagine hoe anao mitoera mivady mibazina. Dia ina raha ataonao io? Ay, dia raha mivadiny amin'ny plasiko dia ahoana? Tsy haiko tsony izay raha tery. Ino me tena tahovany fagnatry tava amina? No ny adina roa sy vadina azy. Azonao? Zao rehefa tsy andeha aminaty izy dia volagny hoe tia katsy anaiky mihitsy raha tsy misy contrat. Hoe ino? Ohatra hoe anamboarany trano zany na ampidirana tombo. Ino? Anao karaha mitapy reny. Anao mo père? Valérien. Tena nalahelo be mihitsy any ny tanteniny mamafara fa ainy janona tsy nianatra tsony ry. Ie. Fa nandalo tany mo père nga izy? Tonga nitaraina tany amiko tany izy. Dia ahoana zany zao le asa? Tsy naomby. Ahoana? Rehefa tsy mety zay mo père ny zavatra atao dia mandamora daholo ny zavatra ataoko rehetrarehetra. Ka atahoana e? Zany ny fiainana. Ny olombelona rehetrarehetra tsy maintsy mandalo fahasairanana. Fa izay vita sedra ihany no afaka mijoro. Ie. Indraindray tena malahelo mafy amin'ny mama mihitsy ane. Fa raha amin'ny fitiavana ianao kosa aloha izay ahatonga anao any amin'ny tena faratapony mihitsy izay ny zavatra iriana. Tena tsapako izany mo père. Izao fotsiny izay asambatra anareo na dia ao anatin'izao fahasairana izao ary nareo mianaka. Eny mo père. Ary tsy hanao izay zavatra mampalahelo amin'ny mama mihitsy na dia ny ampijaly anazy fotsiny ary. Eny fa na dia tsy tena reniko niteraka anary izy.
tsy azo eritreretiny izany fa ny fihetsem-po koa matetika tsy voatohatra. Rehefa masary miadana fotsiny nareo a dia efa zava-dehibe izay. Azoko ny tia m'opéra la scène. Dia matoky ianao a? Aza mana m'opéra fa tsy ataoko ampiselanelana eo amiko mihitsiny a, sy eo amin'ny mama ny zava-nitranga rehetra taloha. Fa eny na dia mbola tsy fantatra raha no avoko sy ny momba na rehetra. Fahita ihany le taratasinareo? Ie, reto kia. Ary inona hono kiny indralita teo? Shi, rezaka tsisy dikany. Ary nakaiza kiny telefonako teo? Misy olona tsoko vetivety. Fa mama ve ahoana? Io akaikinareo io? Tsy, loza koa izany. Hita misy nareo olona mikorotan-tsaina. Problème ampiasana kia. Oroako iny comptable iny. Fa ahoana? Nganangalatra? Drokotrokindra fidy dia lasa mampisavorivory ny asa. Fa taon mihitsy ve izany ny problème anareo e? Za kia tsy manana olana aminy fa izy manana amiko. Allô? Za ihany aky miora. Ina moa? Asevy miakatra aky le ankizy nanao entretien tamin'ny farany iny raha isika. Dia ampiomana izy fa mila ampahafantarina azy daholo ny asa iandreketany rehetra. Zay a? Ok kia, mazotoa? Zoka draidraidraka mihitsy aloha nareo aty. Tena adinonareo mihitsy mibandy Tena miala tsiny aloha e. Fa tena tsy tafavoaka tsony mi zany fa tsy nareo e. Efa niteneniko izy fa mbola atao mamany dia zay e. Zany ve? Efa tsy naray lambany ianareo fa tsisy fisy. Ianao koa aza mampimefatsy. Heverinareo fa mandainga azy zany. Fa inona aloha ny gôzinareo tany? Hoe ao le tsy mafoy sady tianao. Ohatra. Ary hitakeo izy ny tsy mipotra. Nareo miteniteny foana tsy. Fa ahoana? Za mihitsy ny lavako anazy fa zavatra hafa. Nefa izy aza courage be. Ka tsy mety aminareo izy. Mba mody miala hoainina amin'ny mamany fotsiny izy raha izany. Sarotra angery zoko ny mety aksipotra an'ireny. Aza manao an'izany. Mato mizelona ny ka tsotsy e. Hoy ianao. Firifiry izay niala maina tamin'iny izay. Tsy hainareo re formule. Aty amintsika ny secret-any. Cause ve? Mandeha par étape io. Fa raha tonga loanareo dia hoe hitsoraka. C'est une autre chose. Nareo ve mampiresaka? Aza manontany. Firy taona moa ny rahako tamin'ny Iray reniny sy ny zanany. Na ny vatany, na ny sainy, na ny fony. Aiza. Fa
miankina aminareo ihany fa jeretsika mitohy raha bainy ty koa rangamba mahita lazaina ka marina moa andao aloha rangamba ato misotro hanina kely fa tena mety tena mety mihitsy. Mama, sao dia fizaka eo ianao? Aleo anaovako anazy ka? Tsy maninona izany aky a. Mama. Sao dia raha mifasahirana antsika mahatonga anao lasa saina sy sahiran-tsaina be ohatran'io e. Ny atavitandriny tena nantenaiko. Nefa izao tsika tsy afa-manoatra. Mbola zavatra azo arenina foana re zany mama. Fa izao aloha mila miaina amin'izay zava-misy tsika. Ka ary miorako ary tena handiso fanantenanako. Mama koa zany. Tsy izany hoe nitompom-piteny farany tamin'iny e. Mbola manana mpanapa-kevitra izy. Izay rehetra. Nansoana taony raha mety tsy ho voavaliko tsony. Fa ahoana? Ka izany hoe tena nalahelo be tamin'ireny zavatra nahazo anareny e. Tena mevoly izy. Zany be? Sady amin'izay tsy vola kely fa vola mba mahavita an'izay vitany ihany. Nandra-palo. Andray aky. Zany ve ky dia tsy nambarandry tamiko. Ka adiniko sady izy koa ne maika be. Eny e, misaotra azy. Aleo fa rehefa hitako izy dia ampatsahiviko azy rehefa mihaona izay mianaka. Mama koa. Tsy maninona izany iny na tsy tenenina raha fa olona tsotra kely iny. Fa tsika marina aloha tokony hanao provision e. Ka itsika nge mbola afaka miafy fa tsy dia hoe fa diranovana. Na izany ary fahasalamana koa mila tandrovana tsara. Fa mama koa ngamo mieritreritra hoe za hipetra-potsiny amin'izao. Tsy maintsy mitady asa. Rehefa betsaka anie izay vitanao taminazy izay. Fa na iza aloha na iza teo amin'ny toerako dia mitovy hevitra amiko amin'ny fandraisana andry. Fa za tsy dia lala izay atony ihany intsony. Fa ny alahelo andriny tena tsy zakako. Andry misaotra betsaka mama. Mbola andalana mihitsy azo olo ty. Fa afaka miresaka ve? Sao dia kaiky ny lahy aloha madama ny lahy. Maheno ka. Niona tamin'ny tikany zany androany. Efa niezaka nandresy lahatra anazy foana zany ty fa tsy nety taminazy le cause-ny lahy. Tsy manao an'izany tsika. Andamina an'izany ary zao no atao aloha. Tokony miresaka aminy mihitsy aloha lahy. Ka enjakenjany ihany ny zavatra nitakiny. Mila taminy izy amin'le solon'ny fanginana. Ay. Dia homany zany tranona tômôbila. Aloha rehefa mihaona mihitsy atsika miresaka. Raha zo aloha tsy afaka. Mbola andeha ho any amin'le société tombotsoa. Tena marina. Iray zay vao raikitra le asa le amin'ny tombotsoa any dia manomboka zany androany. Madama, dia sao ve solution hitanao? Fitiavana izao fa tsy fankalana.
tokony anao fanadihadiana fa naka décision. Za nge tsy manameloka anao e. Aza mieritreritra mihitsy hoe nandroany. Ka matoa ny esorina maloto ny dikan'izany. Tsy azonao ny tiako atao. Vita fa mazava be nge zany. Tianao fantatra? Mila fanazavana mihitsy satria sady tsisy préavis no tsisy motif. Mialatsiny e. Sahiran-tsaina sady tsy afa-manoatra. Iny ary. Inatsomo ny azoko atao amin'izany. Fa zao ho reglena daholo ny droit, ny congé, nandritra izay fotoana niasanao tato amin'ny orinasa izay. Aza matahotra. Okey ary. Fa mbola tsy hovalenao nge fanontaniako e. Hey! Hitadiny marina tao amin'ny orinasa. Izay no antony. Fa hoana madame. Oui. Za rery ve voakasiko zavatra. Misy ankety lalina ataoko izay. Dia tsy tiako ianao voasaringotra ao anatin'izany. Satria nahoana? Misy olona tsy maintsy hanala tena ianao. Dia tsy tiako ianao no hamaharany. Ka za vonina hijoro amin'ny famarinana raha toa ka ilainy izany. Eny e. Fa tsy arak'izany ny hafetsen'ny olona. Eny ary. Inatsomo ny azoko atao rehefa izay mihitsy rehefa mety. Zao atsoka ianao rehefa vonina ilay compte fampiresantsika teo. Okey ary. Ao fa hijeriny dossier koa zany. Eny ary. Mirary soa Tompoko dia poisonné madame. Tain'Andriamanitra. Merci. Burony ao. Dafadera. Fa inona ny tetavinao? Jiji tananao fotsiny ka. Kazo dorony eo. Zafadera. Misy olona tetavinao anga? Sendra jiji tananao fotsiny. Aninona? Angalatsa? Koze. Sezao kosa ve tsy fantatra anay? Fa ianao io moa mahafantatra anahy. Ianao ny gardien aty. Zany tompony lakile. Tsisy tafiditsao raha tsy amin'ny alalako. Faly mahafantatra anao. Mazo mandeha amin'izay. Fa ianao arsy. Mananao zay madame Vero zay. Ohatr'izao fahitanao azy zao, salama vatana, marani-tsaina, tsy matao masomena, niza. Zavatra hafa mihitsy tiako anontaniana ka. Ianao io ve moa zany anketera? Non ka. Za nge ka namany Didy. Dida? Samy mpiakama tetỳ tanàna ihany zay fa no fitadiavana dia varim-barina tany. Zany Fantatra tsara ny patronao sy so dia ketrika hafa kosany ianao ny raha an'le zalahy iny so dia hoe anazy ny zanany dia anao ny zeniny. Tena tsy mitritra an'izany ary sy zavatra hafa mihitsy. Sangabosa azoto dia anontaniho an'le riny tokony atao. Iny e,
Zavatra hafa mihitsy no tiako fantatra mba tonga dia teo. Azo fo dia tsy vita eto kosa zany resaka izany. Ahoana moa? Koa ny hoe ary am'birao ary. Manontolo. Fa irava zady anga? Aza be vazivazy. Be vazivazy ahoana e? Ga moa tsy mahazo manontany. Maikamaika kely. Zay. Eny ary? Lasa ngaika ilay comptable teo? Ie. Fa mety mbola misy fotoana vonjeny angamba? Dia tsy nitenenina inona? Tsy niteny izy. Fa nanao fatraza anga ianao? Ary ilay mpiasa vaovao efa tonga? Non, mbola tsy tonga. Fa efa natsoko izy Hay. Hitandry, taorian'ilay fivoriantsika iny dia voatery nampiantso amin'ny comptable nangataka fanazavana. Fa anga moa tsy efa milamy iny problème iny. Teo ary izay mbola niala nenina fa hitako hoe sarotra dia tsy maintsy nandray décision Dia efa tsy miasa intsony zany izy. Ka izay ny antony andraisantsika an'ilay solony. Fa mila mpahafantarina anazy tsara ny asany sy ny andraikiny Fa rehefa tonga eo ve izy moa tsy ifampiresaka ihany nareo? Eny e, fa ilay resaka anjoriny atao am-piasana koa manimba. Dia tokony samy mba mitandrina tsika. Ok. Oe, saika adiniko marina. Tonga teo moa pera malina tady anao, tsy natratranao intsony izy. Zany ve? Ohatrany hoe misy zavatra tiany honana aminao fa tsy haiko hoe inona. Zao ikia. Apetrako amin'izay izay afatra izay fa tsy maintsy makany Dia amin'ny firy ianao verina? Tsy fantatro. Zay fa lasa? Ok. Hay. Salama Monsieur Fidy. Misy kosa maraina nga? Ody ako. Tsy aforma. Tsy fo madame Viorame. Taoriana ny fivoriantsika farany iny dia naka décision izy. Ndroany zany se. Zay ny hita fa mety. Io rangaty azoko mihitsy ny problème ny bero iny. Manomboka izy zany zao. Efa azokazoko tsanainy aloha e. Fa za koa tsy tena sarotsavatra. Io rangaty izy mihitsy manao ny ataony dia sarotsaroamany amin'ny tsikitsikiny io ny adalany rehetra. Ka nareo nge tokony ifandama fa tsy majinika no atao ohatr'izao Eny ka zany tsy anaiky mihitsy fa ny azy aloha zao ny tonga aloha e. Na izao fanalany any se zao ary tokony ifampiresahany amiko. Monsieur Fidy za koa manana po sady saona saro-javatra indray zany ka hiteraka olana vaovao indray. Nefa dia mila nsia sa ve zany dia tsy afaka niary asa ntsony. Za aloha tsy virinao ntsony fa raha misy information ilainao dia afaka mifampiantsika. Ny tena marina dia izy ihany nanodikodina indray vola banga be tampoko ireny dia mody aririrany sy modiny tsy fantatra ohatran'io. Ka nao ankety izy ahitana marina. Dia izy indray no sibileny amin'izany. Tsy haiko aloha e, za zao efa victime. Zay ireo mipoitra eo zao dia lazainy avy aminareo daholo. Madiny sy haiko. Zay eritrery ihany tsy maninona. Eny e, misaotra an'se ihany. Zaho mihitsy ny ilay mandreraka miasa amin'ny orinasam-pianakaviana ka. Andraso aloha, zay tsy mpiavana. Fa ngainareo sy mpiavana. Tamin'ny nanangana n'ity orinasy ity ny fifanarahana ataonay sy Monsieur Simon nampifakazo anay. Dia izao moa maty raha tompoko lahy dia io manangatra io vadiny. Hatramin'izao anie tena mbola tsy fantatro mihitsy izy ny tompon'ity société ity e. Associé zahay fa misoratra amin'ny raha tompoko lahy ny taratasy rehetra. Dia izay mahatonga mivero
manjakazaka eo. Afaka renovelena ange zany atao mazavatsara ny statut de am'izay tsisy azao décision mandeha mitokana zao mihitsy. Ka izy malala ny tokony ataony. Fantany tsara zao fa nisy fifanarahana teo aminay sy monsieur Simon vadiny na dia ambava fotsiny aza. Zao hatramin'ny pourcentage ararotiny. Mila mimaty mafy zany ianao. Fa mila namana efa famakiana ady ange reny nataoko tamin'ny fivoriany reny fa za moa tsisy manampy. Miteza kosa anareo ianao amin'ny toeranay. Eny fa tsy maninona zany. Mazotoa aloha fa voatazoko eto indray se. Ay, eny ary. Maherezy e. Sodra betsaka mesa fidy a. Ahoana tohizana sa tsy tohizana le rify. Dorana andeha am'izay fa efa ampy zay. Miakatra zany ny soratra. Ka nareo le mbola hiasa zay ny problème. Sao dia nahirana amin'ny debanareo io. Tsika efa autorité. Ody risky io tsy maintsy mandeha. Mba magagana koa fiovan'zareo zany ka. Fa ahoana marina moa ny relation anareo sy ny deba. Samy mpinamana ty tanàna ihany zay ka. Fampiana masaka sy ny manta. De ahoana zany no tsy alalako anareo. Tsy haiko. Raha azoko tsara ny zany voatsela ny asanao tao. Taoko mbola be dia be zao zavatra tsy fantatrao. Nareo marina ohatsa miteniteny foana. Na sekrian'io vila io ara tsy hainareo akory. Sekri iny zany. Afara samy vila. Ka zay mahavila sambatra anazy ka. Non. Vila mystère io. Tonga dia mahita ny tsy fahita ianao. Tsy hoe resaky mamy zany fa efa niarany Akery, dao am'izay andeha. Lita! Oui, madame. Zay D'accord. Dia mba embeny tsara io tanana io fa tsy lozana amin'ny torevaka fotsiny eo. Eno? Yes!
Ataovy sérieux tena tsy mino an'izany a. Nareo marina tena vika sur place nareo raha olona normal ny senjan'ny zavatra misy eo. Ka nareo nge zany mety hoe vokatry ny toky. Zaho a mbola tsy nihinana na ohatran'iny aza. Tena hafahafa koa zany ka tenao izy debanareo. Ianao ka ahoana nangina tsy ny teny. Ka tena marina nge zany toko zareo natahotra fa tsy hoe anina. Ka tsy samy zay koa. Dia tsy azoko inona fotsiny mbola mahatamarana romonjanonao raha zany zava-misy. Nareo nge zany efa tsy alaizy intsony raha azoko tsara. Ty tambony efa ao anaty contrat io fa nahita adsoroko ary izy a tsy ahita mihitsy tsy sahidy tsao. Dia le comptable zany nafindra toerana? Indray resaka hafa mihitsy resaka fandaminana asa zany tsy haiko indray nikasika an'io. Aibe eny ary Dia zay mazava aminao daholo a? mazava ka. Ok ary. Salama se. Salama tompoko. Bonjour monsieur Rafidy. Salama tompoko. Bonjour monsieur Rafidy. Izy no tsiory a comptable antsika vaovao. Arabay zany ohatra ny efa nandalo teo amiko ny dossier se. Ie, efa raisy madame izy fa mbola tsy hitanao. Sarotsarotra ny responsabilité se fa dia mahireza. Ie, ezaka anao izay azoko atao ihany ka. Alorotsorona zany fa dia noho ny fahasairana no nahatonga ny madame manana décision tampotampoka tamin'ilay talohan'se teo. Zany ve? Somary mila entitra ianao, zay no tiano lazaina. Ary efa mba complet ve numéro le dossier-ko teo? Ie, fa aleo aloha za natitra anazy vetivety dia avy eo. Mila efa mivomy biraony. Madame Vera mbola tsy ao fa amin'ny salle de réunion izy nasaiko miandry anazy. Mety zany. Mahireza se a. Saotra tompo. Na maromaro volagno itetika ampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na homorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine